Fahaly-miarabantsika tsirairay avindray atratra ity alakamisy maraina fa 4 volana janoary ity. Sotran'Andriamanitra hatranisika satria mbola meny fahafahana indray ny toromarika rehetra avy aminy ary aokana izany hitondra vokatsoa ao anivontsika tsirairay avy. Alohanderantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra mbola vempisaoranao izay ny amin'ny nanomezanao anay tombontsoa indray amin'izao maraina izao. Akao tsapanay hatrany fa voaisana ny andronay aza ka dia raisinay ho fefalena ny ahafahanay miantso anao amin'ity maraina ity. Aokana izay ho feno sy ampoky ny fahasoavanao ka azo hery raha mandray ny teninao eto. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe ento ao amin'i Jesosy ny zanakao. Nalaina Mateo 7:7-7 manao hoe ary tamin'izany dia ny zazakely noentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanany sy hivavahana ho azy fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Amen. Tamin'ny andron'i Jesosy dia nisy renim-pianakaviana izay nitondra ny zanany eo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana sy tsofana rano azy. Tamin'izany fihetsika izany no nanehoan'izy ireo ny finoany an'i Jesosy sy ny tebiteby ny lalina atao am-pony momba an'izay maso an'ireto zanaka kely natao fahiny reto. Ankehitriny dia eo Jesosy saingy tsy hitany mpianatra izay tokony hanelingelenana ny tompo izy mba hijerena ny zazakely. Noho izany dia norohan'ireo renim-pianakavian'ireo. Jesosy kosa nananatra ny mpianatra ary nandidy ny vahoaka hamelan'ireto renim-pianakavian'ireto sy ny zanany nanantona azy. Hoy izy manao hoe avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanantona fa hanotoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Raha nandroso teo amin'ilay lalana be vovoka ireto renin'ireto ka nanantona ny mpamonjy dia hitany ny ranomasiny, ny koriana sy ny molony mangovitra manao vavaka mangina ho anjanany. Reny ny fanjarany nataon'ny mpianatra ka narovany avy hatrany izy ireo. Nisokatra handray ny ankizy ny fony be fitiavana, nitrotroany tsirairay ireo zazo ireo ka nitsofany rano ary nisy anankiray zarestory niankina teo an-tratrany. Nanao teny mampahery ireo renim-pianakaviana sy ny amin'ny asan'i Jesosy ary nanamaivany ery ny fahoritsain'izy ireo tamin'ny fifaliana manao ahoana no nisaintsainan'ny fahatsara-pon'i Jesosy sy ny famondram-pony raha nahatsiaro ny fotoana tsy hay adinoana eo izy ireo. Nanaisitra ny vesatra tao am-pony ny teny mamy nataon'i Jesosy ary nitondra fanantenana, nitondra herim-po vaovao azy izany. Nanjavona avokoa ny fahatsapana havizanana rehetra. Lesona mampahery ny reny amin'ny fotoana rehetra izany. Rehefa avy nanao ny tsara indrindra azony natao anjanana izy ireo dia afaka nitondra azy ireo amin'i Jesosy. Sarobidy eo masina na dia ny zazakely eo an-trotrony reniny aza. Rehefa nitalao fanampiana an'izay tsy hay omena ny foniny reny sy nangataka fahasoavana izay tsy hay natolotra ka miantoraka eo amin'ny sandrany mpamonjy ny Kristy dia handray sy hitahy azy ireo izy, hanome fiadanam-po, hanome fiadanan-tsaina, hanome fanantenana ary fahasambarana ho an'ny reny ary indrindrandrindra ihany koa ho an'ny zanany. Irian'Andriamanitra tahaka an'izany ihany koa mba hitondra an'ireo ankohonantsika eo amin'i Jesosy anie isika, tsy salasala fa hametraka izy ireny na ny hoaviny na ny momba azy na ny fikasana rehetra ho eo am-pelantanany. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Tsaroanay tokoa fa mihay ny rehetra ianao, eny fa hatramin'ny madinika indrindra azy. Mety aiza tompo ianao hiasa amin'ny fiainanay ka na ireo zaza mbola tsy natolotra eo aminao anio atolotra ary ireo izay efa natolotra mba hampatsiahy mandrakariva ianao fa efa eo am-pelantananao izy ireny ka natanteraka n'ilay teninao manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen.